toyatrany ny etika sosialy fanasoavana ny mpiarabelona ataon'ny fikambanana fity anampiana ireo ankizy izay vaindohan-drarahany akana mitaiza ankizy manana fahasembanana ara-tsaina tohanany fikambanana fity ny Orchidée Blanche Tsiandribe. Tamin'ity indray mitoraka ity dia fanohanana ara-tsakafo no natolotry ny fikambanana ho an'ny akany izay mandihy fotoan-tsarotra tokoa amin'izao fotoana izao. Fangatahana no nataon'ny tompony andraikitry ny akany Orchidée Blanche tamin'ny fikambanana fity ary tsy niambahamba tamin'ny famaliana ireo fangatahana rehetra ireo ny fikambanana nitondra fanampiana namaly ny taratasinay izay naneo ny fanirianay mba hanampiny ny association fitianay amin'izao fotoan-tsarotra izao dia tonga tokoa nareo moa nanampy nitondra vary izay heverina fa hanamaivana tokoa ny fikambanana amin'izao andro sarotra izao. Tamin'ny endrika hafakely no nisaoran'ireto ankizy ireto ireo nanolotra fanomezana azy. Natokany fikambanana fity ho an'ireo ankizy avy amin'ny sekolin'ny Marenety Madagasikara sy ireo ankizy avy ao amin'ny akan'ny Marenety Madagasikara ny tontolo andron'ny alarobia 20 jolay teo. Tontolo andro niopana tamin'ny kilalao sy tsikitsiky, toerana natokana ho an'ny kilalao tsy fahitan'ireto ankizy ireto matetika. Mari-pankasitrahana avy tamin'ny fikambanana fity ho famaranana ny taom-pianarana ity tontolo andro iray ity. Dodina dia dodina ilalao ireo ankizy ka tsy andro ny toromarika avy amin'ireo tompony andraikitra. Ary afaka ny safidy tsara izay kilalao tiany sy nahafinaritra azy ny tsirairay. Na dia tsy nikitaba firy azy izy ireo teto dia nisoritra tany amin'ny endriny ny hafanana sy ny tsikitsiky. Zava-dehibe ho an'ireto ankizy tsy maheno ireto ny fotoana fialamboly tahaka izao satria amin'ny mahasahirana azy tsy manana moyen ny ray aman-dreny hoe hitondrana an'ilay ankizy aty amin'ny centre ohatran'izao dia tanay hoe mampivelatra kokoa ny sainy izany ny sy ny fampisaina faneraserana amin'ny ankizy. Mila faharetana sy fahavononana ary fandavan-tena ihany koa nefa ny fanabeazana azy ireo ary fantatra fa vitsy ireo izay manam-pitiavana hanao izany. Dia sahitako hoe sarotsarotra kely ihany nefa moa maro ihany koa tsy dia tena hoe azo lazaina hoe anona no mahay sy manam-pitiavana. Ilay fitiavana izany ny zava-dehibe amin'ilay izy. Ho tanterahana teto ihany koa ny fanolorana ny fizaham-pahaizana sy ny fanolorana fitaovam-pianarana hiatrehan'izy ireo sady ny taom-pianarana vaovao. Notolorana body fotsy mafana ihany koa izy ireo ary goûter no namaranana ny tontolo andro. Manohana sy miara-miasa akaiky amin'ireo akany mitaiza sy manabe ankizy tia salama sy manana fahasembanana ara-tsaina sy ara-batana ihany koa ny fikambanana. Fangatahana fanohanana tamin'ny fikambanana fity no nataon'ny akany La Maison d'Aina izay nanamarika ny 10 taonany. Nanotrona ihany koa ny lanona fanamariana izay 10 taonany fikambanana izay tena misy centre de conférence international d'Ivato ny 25 volana febroary lasa teo. Voilà. Finiavana sy finoana no nahafahana nanangana tetikasa lehibe tahaka izao raha ny toromarika nataon'ireo tompony andraikitra ary ankoatran'ny fianarana izay azony dia tsy diso anjara amin'ny fanentanana sy fampivelaren-tsaina maro samihafa tahaka ny fianarana mamboly ireo ankizy.
Ny taona 2020 no nanomboka niara-ny asa tamin'ny fikambanana mpanao asa soa la maison d'Aina ny fikambanana Fity ary nanotrona ny lanonana fanamariana ny 10 taona ny fikambanana tena misy centre de conférence internationale d'Ivato. Ankizy Kambotsy sahirana miisa 20 no beazina sy tezaina ao amin'izany akany la maison d'Aina izany. Araka ny fangatahana fanampiana taon'ireo sekoly mpanjakana sasany teto amintsika dia namaly ny antso ny fikambanana Fity. Ankizy tena sahirana miisa 17 no mianatra eto amin'ity EPP Ivato Base ity. Tsy misakafo maraina ny ankamaroany amin'izy ireo fa avy hatrany dia mandeha mianatra. Ny sakafo no andry tamin'ny maraina. Ho an'ireo izay mbola afaka mihinana sakafo maraina kosa dia mila mifoha amin'ny 4 ora maraina mandrehatra-trafo mahandro vary ho an'ny fianakaviana manontolo izay vao afaka mianatra. Mifoha amin'ny 4 dia mandrehatra-trafo dia mandeha manao dosy dia miborosy nify dia miakandro dia mandeha mianatra. Mifoha amin'ny 4 dia mahandro sakafo dia mianatra lesona. Amin'ny 9 sasany miala ao an-trano. Na dia izany aza nefa no zava-miseho eto amin'ity sekoly ity dia azo lazaina ho mahay ireo mpianatra. Raha sendra miseho le tena tsy ahafahan'ilay zaza indraindray tena safotra ampianarana mihitsy dia ny mpampianatra mividy mofogasy dite ho azy. Na izany ara tsy manakana ny taham-pahafahana tsy ho tsara fa tamin'ny 3 taona lasa zao teo amin'ny 64% teo ny CPE teto dia niakatra 70 mahery dia tamin'ny farany teo 100%. Ary efa nahavita ihany koa ny fandaharam-pianarana rehetra ireo mpianatra ka vonona ny hiatrika ny fanadinana CEPE. Tsisy fitaitainana hitrany efa vonona. Matière haiko indrindra matematika dia ny tsy haiko français. SVT no tena haiko. Tsy niambahambana nampireto ankizy sahirana eto amin'ity sekoly ity ny fikambanana Fity. Nanolotra fitaovam-pianarana isan-karazany ho an'ireo ankizy sy ho an'ny sekoly ihany koa. Ankoatr'izay dia nanolotra bodofotsy mafana hiatrehana ny ririnina ary vary anohanana azy ireo ara-tsakafo. Faly be misaotra. Loreto dia ampiasaiko amin'ny CPE directeur reto ampiako amin'ny matematika dia ny crayon de couleur andokoana sary. Ary tsy adin'ny fikambanana Fity ihany koa nefa nanolotra arendrina azy ireo amin'ny fetim-pirenena. Taorian'ny fitsidiana ity sekoly ity dia niazony EPP Lohanosy indray ny fikambanana Fity. EPP izay somary misitaka kely Renivohitra. Zanaka mpamboly sy mpiompy ary mpamaky vato indray reto ankizy ireto ary dia manana olana mitovy amin'ireo mpianatra amin'ny sekoly mpanjakana rehetra ihany. 7 ny isan'ny ankizy mpianatra eto ary ankizy avy amina fianakaviana tena sahirana izy ireo. Tsara mihitsy hoe olona sahira sikirana ny ray aman-dreny eto. Satria mitaraina ilay ankizy hoe tsy ny sakafo fa ilay ray aman-dreny lasa nitady vola vao maraina be. Dia tonga eto izy zany dia malemilemy dia hitanao mihitsy hoe matoritory. Dia lasa mpampianatra no mividy mofo sy dite ao ambany eo satria misy mpivarotra ao. Dia ao izay no manome azy atao ampianarana hoe mihinana sakafo kely aloha dia hitanao fotsiny hoe azo miainy. Manampitrotraka izany rehetra izany tsy fahampian'ny fitaovam-pianarana. Misy tena tsy manam-pitaovana mihitsy mandrapatonga amin'ny farany taona. Tsy manana na kahie iray ary. Tena mampihetsi-po tokoa ny toko satria dia ao anatiny tena ao anatin'ny filana azy mihitsy satria hitanareo moa ilay zaza madinika fasiarana ny ray aman-dreny dia tena ilaina dia ilaina tokoa fa dia misaotra anareo tompony na fanomezana. Ny atao amin'ireo zao tena hoe ny ilainareo. Ireo fitaovam-pianarana dia tena ilaina mihitsy satria ireo ankizy ireo zany vitsy dia vitsy manana complet. Dia ao koa moa ny mangatsiaka ny andro ny bodofotsy ao indrindra ny vary izay tena ilainay tokoa satria izay manao kantine dia tena ilainay manano tokoa izay. Alianjana dia loko dia l'aigle dia crayon dia cahier
dia botsifotsy rehetra. Dia inona no tiandrendrindra amin'ireo zavatra azondry ireo? Kahie. Lahara-pahamehana ho an'ny fikambanana fity indrindra ihany koa ny nijery manokana ireo ankizy izay analan'ny fanadinam-panjakana CEPE tao anatin'ity hetsika nanamariana ny volana jiona ity. Efatra amby 30 kosa ireo mpianatra nala amin'ny fanadinana CEPE teto amin'ity sekolim-panjakana aty ambanivohitra Ambohimanambola ity dia ny EPP manazary akany fanantenana. 10,000 amin'izao ny totaly mpianatra ao aminy. Ankizy farofolava tsy amin'ny sakafo ary tsy voakarakara ny ray aman-dreny araka ny tokony ho izy ireto mpianatra 10,000 amin'izao eto amin'ity EPP ity ireto. Zanaka mpamboly zany no tena betsaka ety dia manao fasika zany le manao fasika io zany tena ko fototrasany ny ray aman-dreny zareo. Raha ohatra hoe amin'ny 12 izay mirava any amin'ny ray sasany any na amin'ny 2 vao tonga any an-trano izay sy vao misakafo. Avy eo izy mandeha manampy ny dadany ohatra hoe maka vila, miandry vorona, mitaizana zandriny koa izy satria maromaro koa ny zareo zany maromaro an-trano. Misy mbola kely anaka dia zokony mianatra tonga avany dia manampy zandrany mitaizana. Zava-dehibe ho an'ity sekoly ity ary indrindra ho an'ireo mpianatra ny fanampiana amin'ny lafiny rehetra tanterahan'ny fikambanana fity tahaka izao. Mahafinaritra zany ny asa soa izay ataon'ny association fity satria tena ilain'ny ankizy aty ambanivohitra manampy azy amin'ny fitaovana entina mianatra. Amin'ny mahavolan'ny ankizy ny volana jiona no tena antony nanosika ny fikambanana fity hanolotra ireto fanampiana ireto an'ireo ankizy tena sahirana amin'ireny sekolim-panjakana tsy dia lavitra loatra an'ireny vohitra ireny. Madagasikara koa moa dia isan'ireo firenena izay nanaikina nasiny ny fifanarahana mahakasika ny fampiarana sy fanajana ny zon'ny ankizy, isan'izany ny zo hianatra sy ny zo hilalao. Ny EPP Ampasandratsaraoby no nisafidianany nanolorana planche de sciences de la vie et de la terre ho an'ny kilasy analan'ny fanadinana CEPE. Raha tsy ahivina dia efa nandalo teto amin'ity sekoly ity ny filohan'ny fikambanana fity ny taona lasa ary nahatsikaritra fa efa tonta sy simba ary tsy miloko ny planche de SVT an'ity sekoly ity. Kanefa zava-dehibe ary manampy be dia be ireo ankizy hanana mémoire visuelle ny planche. 4,000 ny isan'ny planche SVT natolotra ny fikambanana fity ireo mpianatra amin'ny classe de 7e tamin'izany. Mifameno izy zany amin'le bokinay nouveau manuel izay hitanareo ny ampelantanan'ny ankizy ireo zany. Mifameno le sarisary izay hitao satria misy karazany maro be ny amin'io planche io zany. Ohatra zao hoe karazan'le lokon'le akoho voalohany. Dia manahoana koa ny ohatra hoe ny fizarazaran'ny tenany zany dia hitao ny lohany misongadina be, la tête zany dia hita misongadina be koa ny pattes, les pattes d'épaule misongadina be mihitsy. Ny karazakarazan'le fomba fitombon'le akoho na ny fanatodizany na ny fikotrehany, fomba ataon'ny akoho rehefa fohy le akoho, tarihany reniny izy ary le biby miara-miaina aminy eo an-tokotany eo. Nanararaotra ny fandalovany teto amin'ny EPP Ampasandratsaraoby ihany koa ny fikambanana fity nijerena ny fivoaran'ireo legioma nambolena tao anaty agrisac novoleny tamin'ny taona lasa raha ny marimarina kokoa ny volana jolay 2024. Tokantrano 4 no nahazo chaise roulante avy tamin'ny fikambanana fity.
tokantrano manana havana malemy tsy afa mamindra intsony. Tsy afaka ny mifindra toerana ary tsy afaka ny mivoaka ny trano ty renim-pianakaviana iray ity. Manomboka izao anefa dia ho afaka ny ivezivezy izy ary afaka ny andeha hivavaka tahaka ny olon-drehetra amin'ity chaise roulante azony ity. Tsy afaka rehefa bataina mihitsy. Tsy maintsy mila olona hibata azy ireo kosa ireto marary manaraka ireto, malemy ny tongony ary tsy mahazaka ny vatany. Ponina eto amin'ny commune Ankadikely izy ireo, ny fikambanana fitino nahita azy ireo tamin'ny fandalovan'ny tao Belanitra tamin'ny nahatrapoana ity fokontany ity. Nanao fangatahana tena nivon'ny fokontany ary ny lehiben'ny fokontany kosa indray no nanao fangatahana tena nivon'ny fikambanana fity avy eo ny amin'ny ahazony ireto olona roa ireto chaise roulante. Rehefa raha vao izy ireto dia tsy maintsy misy zazany tsy maintsy angazy aminazy foana sanatria dia pipi dia avalaina koa dia zoiny fa ny efa anisany anankiray mampiova io dia miketraka aloha zany izy dia afaka miasa mandraraha kely. Nanomboka ny taona 2012 kosa no tsy afa nandeha intsony raha Marson Simon. Ity zany tamin'ny 2005 ohatra hoe goto zany ny tomboan'izy ity dia naikitra be dia miakatra te fiendra tanana indray rehetra te amin'ny tanana rehetrarehetra ty na rehetra amin'ny tension rehetra ty efa 25 mihitsy dia izay tonga izay tsy afaka nandeha intsony roa taona mahetra tsy nandeha tena tsy nandeha intsony mihitsy. Teto Ambohimanarina no namarana amin'ny fikambanana fity ity hetsika fizarana chaise roulante tamin'ireo olona malemy ity. Olana teo amin'ny vanintaolana no nahazo ity tovolahy ity, nanomboka ny taona 2012 izy no tsy afanetsika intsony. Tsy afa mihetsika mihitsy. Ohatra any amin'ny fietana na tsy fietana Roa ambin'ny folo taona amin'izao fotoana izao i Linda, ilay tovovavy kely nisy nanolana teo amin'ny 10 taonany ary lasa reny tsy fidiny niteraka ny niavo. Amin'izao fotoana izao dia efa 4 taona sy tapany kosa niavo zanany, efa mianatra amin'ny classe de maternelle. Vao tsy ela no nanatanterahana ny didim-potra ny avo tao sabotsy namehana nandritra ny hetsika didim-potra Faoibeka isan'ireo zazalahy kely 50 nodidina izy. Tonga nitsidika ny niavo kely ny fikambanana fity taorian'izay fahavitany didim-potra amin'izay ary nanolotra kilalao sy fanampiana ara-panafody ny akany izay nandray azy mianaka. Nisy ihany koa nandritra izay fitsidihan'izay ny fanomezana torohevitra ny Linda mahakasika ny fery eo amin'ny niavo izay mbola tsy sitrana tsara satria mbola mangiry firy rehefa mivoaka izy. Raha ny momba ny Linda dia mihazona ny larana voalohany foana am-pianarana nandritra ireo fanadinana rehetra natao izy ary nahafapo ireo mpanabe izany. Leo amin'ny marim-pianakaviana azy dia misy efa hita hoe efa mimatotra izy dia na fitondran-tenarana izy efa hita hoe misy fiovoana be. Salama tsara raha ka izany Linda sy niavo, manana nofinofy Linda, nofinofy izay efa voafaritra tsara. Etaetako izao ny momba fianarana ho afaka baka tsara. Tovovavy kely 9 taona ela monina any Amboasary Atsimo izy, voan'ny areti-maso. Ho areti-maso azy tranony izany kanefa niomba hatrany ny aretina. Nangididy aloha ny atombohan'izany aretina izany, avy eo nisy fivitosana ary tsy nahita intsony ity masony avy ity avy eo. Tamin'ny volana Desambra 12 no nitrangan'izany aretina izany. Fitiliana maro no tsy maintsy natao tamin'ny ela ahafantarana marina ny tena aretina mahazo azy satria raha ny vinavinaina tany am-boalohany dia retinoblastome ho mamiadana eo amin'ny masony no heverina ho nahazo an'ny ela. Araka izany dia tsy retinoblastome no aretina nahazo azy fa fivitosana mampanahy ivelan'ny maso mihitsy. Na izany aza anefa dia nilaina ny fanaovany chimiothérapie maromaro ka tetsy amin'ny centre hospitalier d'Ilafy no natanterahana izany. Narefo dia narefo ny toe-pahasalaman'ny ela taorian'ny chimiothérapie roa voalohany natao taminy.
Nisa efatra ny chimiothérapie natao taminy ny alohan'ny fandidinany masony avy. Dia nalefa hopitaly indray zany izy a ny sorona tanteraka le zavatra nivonto tao anatin'le amin'le kiomaso iny ka mbola nanirina akana anatiny zany le izy fa tsy nipoitra aty ivelany dia efa nesorony le mpandidy maso zany le aretina fa tsy le maso. Fito kosa no isan'ny chimiothérapie natao taminy taorian'ny fandidiana niaraka tamin'ny fanarahana antsakany sy andavan'ny fanafodina toron'ireo mpitsabo. Dia lamby folo kira simio ny simio vitan'ny ela dia mbola mitohy ny simio. Naharitra herintaona sy 12 volana ny faharetan'ny fitsaboanan'ny ela teto amin'ny hôpitaly Chiera niaraka tamin'ny fikambanana Fity. Ny 17 volana marsa teo izy no nahazo alalana avy tamin'ireo mpitsabo fa afaka mivoaka ny hôpitaly amin'izay fa efa tsy misy atahorana intsony ny toe-pahasalamany. Efa dodina ody any Ambovombe ela kely maika ny ahita ireo zokiny sy ireo namany. Tohina tamina havitan'ny fitsaboana tsy nisy tomika kosa ny reniny izay latsatra ny maso nahita ity zanany verina nahita indray. Afaliana kosa ny any ela fa hivoaka ny hôpitaly ary afaka indray ny anao ny fanaon'ireo ankizy vavikely mitovy taona aminy. Tamin'io andro io no nandao ny hôpitaly Chiera izay saika efa toeram-ponenan'izy mianaka nandritra ny 2 taona latsaka ela sy ny reniny. Tovolahy kely 2 taona izy Amela avy ao Amboasary Atsimbo, efa ho herintaona mahery izao no nisian'ny fivitosana teo amin'ny kibony. Rehefa tena ny alehibe izy amin'ny fivitosana izany, vao tapa-kevitra ny hitondrazany amin'ny mpitsabo ny reniny. Tsy vitan'ireo mpitsabo tao Antsoina mahakasika ity aretina nahazo an'i Zamela ity, torohevitra izy ireo ny andefasana azy ho tsaboana aty Antananarivo. Teto amin'ny hôpitaly Chiera no nandraisana tanànan'i Zamela, nanao fangatahana tamin'ny fikambanana Fity ny reniny ny amin'ny anampiana azy amin'ny fitsaboana ny zanany. Ny volana marsa 2022 no natanterahana ny fandidiana voalohany an'i Zamela ary nahomby izany saingy tsy maintsy mbola ampiarahana amin'ny chimiothérapie ihany koa. Vita opération ndraiky izy efa tsy dia magnahy loatra ma mbola mitohy ny traitement izy dokotera. Mbola tsy mahazo mody izy, koa raha mahazo mody izy mbola miverina izy. Noraisin'ny fikambanana Antanana ny mahakasika azy mianaka sy ny fitsaboana rehetra hatramin'ny farany omenan'i Zamela. Chimiothérapie no avy hatrany dia natao tamin'i Zamela, tsy dia salama loatra izy taorian'izany raha nambaran'ny reniny. Izy tamin'ny voalohany izy mbola nisy fanaviagna le aretigna anazy mbola ta izy mba tsy zakan-tsara isany manao azy mafanafana foana. Fa izy endriky lang tafarany opération izy tsara nanavy izy manao azy. Ny fampiainana ny fivitosana no nahamaika ireo mpitsabo tamin'izany. Nahena ny le fivitosana dia avy eo izy a nodidina nalana atao zany le vonto dia toy indray avy eo hoe manao traitement fanampiny indray zany izy a hiarovana fa sody hiverina le aretina antsiny. Tranga tsy dia matety mpitranga loatra eto amin'ity hôpitaly Chiera ity ny aretina tahaka izao raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Maharay aretina 2 na 3 tahaka izao isan-taona ihany mantsy izy ireo. Mbola mitohatra ny kosa ny fitsaboanan'i Zamela hatramin'izao. Mm-hmm.